izao rehetra izao sy nanavotany olona. Famindrampon'Andriamanitra tokoa nanavotany antsika satria efa fantatra Andriamanitra, satria vao namorona ny olona Andriamanitra dia efa nanota ny olona. Tatsika tamin'ny Adama sy Eva efa nanota zareo. Dia Andriamanitra dia mahafantatra zavatra tsy eritreretintsika koa dia efa takatra. Dia fantany fa efa manomboka hatramin'ny voaloha zany ny olombelona dia efa nisy fahotana. Ka niaina tamin'ny famindrampon'Andriamanitra foana ny olombelona mandrakity ny androany. Fa raha tsy famindrampon'Andriamanitra dia tsy ho toy izao mihitsy izao sy anao. Eto hoe mideran'Andriamanitra. Midera foana n'Andriamanitra fa mandrakizay famindrampon'Andriamanitra zany tsy androany na rapitso. Ny olombelona mbola mana fe-potoana amindrafoa. Efa be loatra angamba izay famindrampona ataoko taminao izay fa tapitra hatreo fa alohantsika ohatr'izao. Ny olombelona misy fetrany famindrampony fa ny Andriamanitra tsy mba misy fetrany fa araka ny tenin'ny fovaky teto hoe fa mandrakizay ozy izy any famindrampony. Tena hoe maharitra ny famindrampon'Andriamanitra. Andriamanitra ilay nanao lanitra tamin'ny fahendrena, nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao dia tamin'ny fahendrena tokoa fa tsy tamin'ny hoe za mahay dia manandrana manao zavatra anankiray dia avy eo simba dia avaoziko zavatra anankiray izay dia avy eo simba. Tsy izany nataon'Andriamanitra fa tamin'ny fahendrena tokoa nanaovan'Andriamanitra ny lanitra mandrakizao. Sa mbola tsisy fanavaozana lanitra hoe modifihena ny lanitra natao menamena na hoe novaina couleur hafa fa io hitantsika io foana. Lanitra moa araka ny hitan'ny teknôlôjia dia tsy manga izy fa tarafin'ny rano dia ohatran'ny hoe manga, tarafin'ny ranomasina. Dia nefa raha vao mijery indray nefa ny eny amin'ny ranomasina jerentsika fa ny ao ambany ao milolo ohatry maitsomaitso ilay milolo reny fa hoe tarafin'ny lanitra izy manga. Anao zany hoe tsy takatry ny saina mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Tarafin'ny tanao sao mamanga pisina atao karo manga ilay ao ambany na hoe lokona manga dia mipetraka atao asiana rano dia ohatry hoe manga ilay pisina nefa tsy manga fa rehefa raisina dia transparent rano. Fa misy an'ilay loko izy dia mamoaka ohatry hoe mangamanga ilay izy. Dia ohatr'izay ihany koa ny ranomasina hoe tarafin'ny lanitra hono izy dia manga. Nefa ny lanitra hono transparent fa tarafin'ny ranomasina ety dia manga. Tsy takatry ny saina mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Fa ho azy ho anao izay miaina tsy tadidio fa izao sy anao io dia miaina ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Zay no iaina zay no mahatonga antsika hoe mbola ohatr'izao satria miaina ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra ohatry ny ty raha namana anankiray maty ny zanany dia rehefa maty ny zanany dia ilay olona namono ny zanany aloha gadray dia rehefa gadra ilay lehilahy dia namindra foan'io lehilahy io izy nanantona lehilahy namono ny zanany izy anankiray lehilahy zanany no maty. Dia rehefa nanantona lehilahy izy dia ozy izy tamin'ilay lehilahy hoe maty ozy izy ny zanako no voninao ka ny ampigadranao izy tsy ampiverina azy tsony. Fa manomboka androany izy ilay ianao indray ny atsangako ho zanako. Nanomboka nefa ilay lehilahy somary hoe sahirana hoe tsisy elofana fa hoe miasa mamono olona sy manendaka sy ohatr'izany dia namaty an'ilay zanak'ilay rangaty izy dia natsangan'ilay lehilahy ho zanany izy. Famindrampo zany tao anatin'ilay lehilahy namela heloka an'ity olona namono any zanany ity. Raha maha-olombelo zany zavatra izany dia ozy izy fitentsika azy hoe maso no maso tsy hamelako ny fianakavianao fa misy maso satria namaty any zanako. Fa nefa nisy fo nanana fo ilay lehilahy hoe namedra fo an'ilay lehilahy namono any zanany dia nalay indray ilay lehilahy avy eo dia natsangany ho zanany. Tena hoe namindra fo izy. Ka ho azy Andriamanitra ihany koa dia be famindrampo tamintsika satria nomeny tsy narovany tamintsika ny zanany. Sary-piaro tamin'ny zanany izy ka hoe tsy ho vonoko ny zanako fa nareo fahotanareo dia tsy ho afaka mihitsy. Dia zanako ve no vonoko anareo fa namindra fo Andriamanitra dia mbola hoe nameny ny zanany tsy narovany tamintsika fa ataony fanatrika tena hoe fanatra lehibe ho antsika mihitsy hoe
fatina tamin'ny azofijaliana ka tsika zany fa fantatritsika hoe miaina ao anaty famindrampon'Andriamanitra dia tsika namindran'Andriamanitra fo dia tsika ihany koa mila mamindra fo ny rahavavitsika mamindra fo ny mpiarabelona amintsika amin'ny fianakaviantsika ny ray aman-drenitsika ny rahalahintsika ny anadahintsika mila mamindra fo ihany koa fa tsy be fo be ekena fa indraindray hoe tsy mety ny ataon'ny olona anankiray aminao ohatra mety hoe tena namparary fo anao fa mihoatra lavitra noho izany no ny zavatra ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra ohatra zao hoe ataontsika hoe namelako ny fialan'olona ianao izay foana moa natoroako hoe rehefa hoe mamindra fo anankiray hoe matoa zany mbola mihoatra lavitra no nataon'ny olona anao nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra ary mamindra fo atsika dia tsika hoe tsy mba hamindra fo amin'ny olona ihany koa mamela eloko araka fanontaniana teo hoe natao hoe famindram-po zany dia samy namalodontsika teo dia kapobe teo moa hoe famelan-keloko tena hoe mila mamela ny hafa koa tsika tania ohatra raisiko hoe raha misy olona anankiray mitoraka vato anao mitoraka vato iza no melonao le vato ve no tonga teny aminao fa le olona mitoraka anao saika hoe ianao mamana izay ny anaty eritreritrinao any ohatra ny ahoana valin'izay hoe da tsy nitorohan'ny olona vato ianao dia le vato ve melo tsy hitanao le olona nitoraka tsy hitanao le olona nitoraka fa tonga teny aminao fotsiny le vato koa dia mahaiza koa tsika mamela ny hafa ohatran'ny exemple toy izay tsika hoe hainao hoe mamana izay ny amin'ny eritreritrinao any iza no melohanao le olona nitoraka sa le vato tonga teny aminao satria tsy fantatra hoe iza le nitoraka anao dia ohatrany hoe dia volo zao tsy mbola le tena reny rainy be sa le tena hoe sefiny le devolo zao mamely atsika zao fa mbola le zanazanany mbola le devolo satana kely no mamely atsika io mifantela sefiny zareo ho avy indray andro any ka raha tsy haintsika manohatra an'ireto petipety kely satana reto dia tsy ho vitantsika koa nefa ny hanohatra le tena devolo be fa tsika hoe manana herin'Andriamanitra dia haitsika manohatra zany ka aoka tsika hoe amela ny hafa foana tsika eo amin'ny fiainantsika mahaiza mamela elok'olona foana dia vita angamba izay dia ameko any tompona andraikitra mikro dia misaotra tsika nahatrainatra farany Sometimes